Miarabantsika rehetra indray e, sarotra ity androany ity, sorana ny tompo fa no fahasoavany sy ny famindram-pony ny mbola natoy izao antsika. Ary ny teny soratra masina manao hoe vaovao isa-maraina ny famindram-pony. Dia sorantsika ny tompo fa mbola tafahoana indray tsika tamin'ity andro ity. Hiara-hianatra ny bokin'ny Apokalypsy. Dia mbola eto amin'ny seza fiandrianana Andriamanitra ihany tsika izany aloha hatramin'izao. Dia izay sitrapon'Andriamanitra eo fa ny zava-dehibe dia izao hoe inona ny tiany tompo ambarantsika mikasika ny zavatra misy eo amin'ny seza fiandrianana io. Hiara hivavaka ary tsika, saotra ny tompo. Jehovah'Andriamanitra raha io, mankalaza anao izahay midery anao ary manome voninahitra anao. Eny manatravy ny anaranao izay raha io hatramin'izao ka ho mandrakizay. Voninahitra ny eo an'ilay naharan'ny lanitra sy ny tany sy rehetra eo aminy. Voninahitra ny eo an'ny zanak'ondry. Halleluia, halleluia. Misaotra raha io ny amin'izao tombonandro mbola omenao anay izao ahafahana hiara-hianatra sy handinika ny teninao. Koa dia mangataka aminao izay raha io mampianara anay raha ny teninao amin'ny alalana fanainao masina. Fa voninkaina raha izay mpanomponao. Ary dia mangataka aminao izay raha io sokafo ny fonay. Sokafo ny sainay mantaranay ny sitraponao amin'ny alalan'ny teninao. Satria tsy efa ny olombelona na ny fahalalana na fahendrena ny famohan-kevitry ny faminaniana. Ary tany aloha rehetra tany ny mpanomponao dia tamin'ny alalan'ny fanahy iry ihany dia ny fanainao masina no nitenan'izy ireo. Ka ao karay ny fanainao masina no hiasa amin'ny fahafinoana eto anie. Ka izy no mpianatra anay ny teninao. Sokafo ny fonay iray hamantaranay ny sitraponao ny amin'ny alalan'ny teninao. Sokafo ny sainay. Dia mampianara anay iray ny teninao indray amin'ity andro ity fa voninkaina izay mpanomponao. Izay rehetrareto dia mpanompo tsy mahasoa ihany ary tsy mahatoky eo anatrehanao. Ka dia mifona Tompo Andriamanitra ny amin'ny fahotanay sy ny tsy fahamarinanay rehetra. Mangataka aminao izay Jesosy io, dioy amin'ny rahanao izay Tompo ho afa-pahotana, sasao amin'ny rahanao izay Kristy ho afa-keloka. Areoka Andriamanitra ray ny fanainao masina, anjaka aminay tsiraray avy. Raha kofindrahanao ny tokantranonay Jesosy ny fifandraisanay ka arovy amin'ny loha sy amin'ny ratsy rehetrany. Ary raha misy marary ny tokantrano any, ninona mahazo azy, aretina izay mahazo azy. Teo ka Jesosy eo ilay tananao mahery sy sananao nahinitra mihitsy, no hikitika ny loharano-karetina izay mahazo izany olona izany. Ka ao ka Jesosy nasitrana azy anenao. Koa mandidy izay aretina hametrahana tananao sy izay aretina voatolonao tokantranao. Sitrana izany aretina izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sy ny diakapoka taminy. Mandidy ny aretina rehetra izay mahazo ny tsiraray avy ny tokantrano any, izay hametrahana tanana na izay voatolon'ny tsiraray avy eo. Sitrana izany aretina izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sy ny diakapoka taminy ary ny herin'ny fanahy masina. Midery anao ary mankalaza anao ary manome voninahitra anao. Ary ny teninao Andriamanitra manambara manao hoe rehefa mivory ny zanak'Andriamanitra dia eo koa Satana. Ka izay nefa Andriamanitra aoka ny fahafiny fahalehibiazanao sy ny voninahitranao no anjaka amin'izao toerana misy anay tsiraray avy izao. Fa ilay devoly Satana kosa Andriamanitra dia oka tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana. Ninona zana-tsipika rehefa n'ilay ratsy dia tsy manan-kery tsy manam-pahefana izany amin'izao fampianarana izao. Fa ilay vonina noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy izany. Ninona fanatrehan'ilay ratsy dia tsy manan-kery izany fa ilay vonina noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy. Alefa ny afo mandevina Satana sy ny asany rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Rafy Satana noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy. Tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'izao fampianarana izao. Tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'ny tokantrano tsiraray avy. Dia rainy ianao Andriamanitra ray kalazay ny anaranao any. Halleluia, halleluia. Dia misaotra Jehovah Tompo maro, mampianara anay ray ny teninao amin'ny alalana fanainao masina fa voninkaina izay mpanomponao. Ny anaran'i Jesosy nanandratana izany vavaka izany ray tao anatrehanao. Halleluia. Amen. Iroso ary tsika. Lesontsika farany dia niresaka tsika mikasika ilay resaka hoe voromahery izany. Inona moa ilay hoe voromahery?
dia hoe ilay mason'Andriamanitra zany mahita ny zavatra rehetra sy mitsinjo ihany koa. Tsy izany hoe tsisy miafina zany eo anatrehan'Andriamanitra na dia kely aza, na ny tsara na ny ratsy. Ny tenin'Andriamanitra manao hoe fa ny mason'i Jehovah mitsinjo izay rehetra matahotra azy hozy izy. Dia ny mason'i Jehovah koa nefa mahita ny momba antsika rehetra ety ambanin'ity masoandro ity zany. Ka ny zavatra hitantsika teo na mararitsika zany na orytsika zany na mitarainitsika na pahoriantsika zany, hitan'Andriamanitra zany. Na tsika izay mitady an'Andriamanitra andro aman'alina io ara zany, dia hitan'Andriamanitra io satria mahita Andriamanitra ary maheno Andriamanitra. Misy olona miteny manao hoe za mitady an'Andriamanitra za tsy mahita an'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra miteny manambara manao hoe fa ny fahotanareo no hevitra mampisaraka anareo amiko izy ka mampiafina ny tavako aminareo. Dia izay tsy ahitantsika an'Andriamanitra. Raha mbola misy fahotana zany amintsika dia tsy ahitan'Andriamanitra mihitsy tsika. Fa ny tenin'Andriamanitra dia mitsena izay mitsotra ka mafoy ny fahotana zany dia izy no ambininy eo anatrehan'Andriamanitra. Izy no azo famindram-po, izy no azo famelan-kelo. Ka Andriamanitra dia miteny manambara manao hoe fa ny zanako izy sy ny asan'ny tanako izy izay mikatsaka andro aman'alina moa ve tsy haino any an-danitra any, mihaino tokoa Andriamanitra. Ka tsao Andriamanitra dia noko zava-mahagaga sarim-patarina ianareo. Izany hoe Andriamanitra zany dia zao hoe amin'ny teny vahiny izy dia milaza manao hoe il se laisse trouver, manaiky ho hitantsika zany izy. Fa tsy hoe Andriamanitra miafina dia tsy hitaka maheno. Raha tena mitady anazy amin'ny fontsika manontolo Andriamanitra, raha mitady an'Andriamanitra amin'ny fontsika manontolo tsika dia hitantsika zany Andriamanitra. Eo ihany koa zay fa ilay tenin'Andriamanitra koa izay hompelantanantsika zany, io mbola tsy niresantsika farany teo ngamany hoe tenin'Andriamanitra io koa dia manino mahitantsika koa ilay tenin'Andriamanitra io ary miariary sy mianjaanja eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra zany ny fiainantsika iray manontolo. Ka tsisy zavatra miafina koa zany io anatrehan'ny tenin'Andriamanitra io. Izy anefa ilay tenin'Andriamanitra Jesosy Kristy io. Jerentsika aty amin'ilay Hébreu 4:4. Hébreu 4:4 hono izy amin'ny Hébreu 4:4 ato. Dia izao no teneniny eo amin'ny andininy 12 sy ny 13. Vakitsika Hébreu 4:4 ny andininy 12 sy ny 13. Dia rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela, ka manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo. Ahoana izy? Mahay mamantatra hozy izy ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo. Zany hoe fantatry ny tenin'Andriamanitra zany ny ao amin'ny eritreritra ao, ny amin'ny fisainan'ny fonao. Raha manana fikasana ratsy ianao fantany zany. Tsisy miafina. Ary izay ilay teneniny ilay eo ambony izy miteny manambara manao hoe ka manindrona hozy izy hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy, ny tonona sy ny tsoka. Zany hoe izy mihitsy zany no raha ohatra zao ianao amin'Andriamanitra, dia zany ny olona amin'Andriamanitra mahalala an'izay zavatra zay. Raha ohatra ianao alaim-panahy ohatra hoe misy tady ianao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia ilay fanahin'Andriamanitra miteny aminao, inona ity ataonao? Manindrona anao izy amin'izay fotoana izay. Ary misy fotoana ary ianao raha sendra manao hoe latsaka, na hoe nandeha mitady handeha amin'ny filahanao ianao, dia iny ianao fa nandeha tamin'ny filahanao, tonga dia kapoka, pria, mahazo kapoka ianao. Ary marara iny, mamaivay iny. Izay ilay eo amin'Andriamanitra. Dia tsika zany, zavatra tiako tenenina hoe ninona zany fikasantsika, ninona zavatra ataontsika dia tsisy miafina amin'Andriamanitra io. Zavatra andresantsika farany tety dia zao hoe miresaka tsika mikasika ilay hoe mpanjakan'ny Siria, dia hoe andeha hanafika an'i Israely izy. Na ny fisainany ao am-pandriana raha fantatr'Andriamanitra hoe zao ny planina ho ataoko. Tonga izy ary andeha any amin'ilay hanafianan'i Israely, efa fantatry ny Israely ny zavatra ataony satria nampahafantaran'ilay olon'Andriamanitra any mpanjakan'ny Israely ilay izy. Dia tezitra ilay mpanjaka nanao hoe fanganareo momba ny mpanjakan'ny Israely. Izy aminareo dia tsisy momba ny mpanjakan'ny Israely aminay na dia iray aza. Fa tsy zany mpanjaka fa misy olon'Andriamanitra ange ao. Ka eny ka na ny fisainanao am-pandriana ary dia ampahafantaran'ilay Andriamanitra anazy. Izany hoe Andriamanitra mahalala ny eritreritra hozy izy. Arak'ilay teneniny teo hoe
tapany faran'le amin'ny 12 ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo. 17 ary tsy misy zavatra ary na inona izay tsy miseho eo ary tsy misy zavatra ary na inona izay tsy miseho eo anatrehany fa ny zavatra rehetra dia mianja anja sy ariary eo mason'ilay iafarany ataontsika. Mianja anja sy ariary ozy izy eo mason'ilay iafarany ataontsika. Eo mason'Andriamanitra nge zany mianja anja tsika zany mitanjaka. Hitan'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra. Dia moa mbola resantsika farany hoe araka le obolana gasy manao hoe aza ny loha samangina ny jerena fa Andriamanitra eo tapiny loha. Fantatra Andriamanitra nge ny zavatra rehetra. Misy mieritreritra manao hoe ninona ho ataoko eto fa nga hitan'Andriamanitra zany ary na manao an'tia nga misy zany Andriamanitra zany. Fa io ny tsarananao satria miariary sy mianjaanja eo anatrehan'Andriamanitra ny fanapahan-kevitrao. Io ny tsarananao na hanao ny marina ianao na hanao ny ratsy. Io ny tsarananao zany. Na hanompo an'Andriamanitra ianao na tsy hanompo an'Andriamanitra ianao. Dia niresaka moa tsika tamin'ilay resaka hoe fanatitra koa tamin'ny farany iny zany. Hoe misy manatitra fanatitra ny am-piangonana. Dia le mialatsiny amin'ilay fomba fiteny ohatran'ny hoe taingam-paosy kely zany. Le majinika kely iny ny arotsaka rehefa manao fanatitra nefa rehefa manao fanatitra zany ianao tokony hoe vokatry ny fo ny zavatra atao fanatitra. Hoe tia tolotro an'Andriamanitra vokatry ny foko ty. Noho ny fahasoavana ataon'Andriamanitra tamiko. Manao fanatrim-pisaorana ianao fanatitra. Manatitra fanatitra ianao an'Andriamanitra. Ho an'ny asan'Andriamanitra ihany koa. Fa na dia misy olona efa mpanifo efa manana karena be zao ary. Dia 20 kely ihany ny arotsaka. Dia amin'izao fotoana izao araka ilay tenenina na dia efa 100,000 ary zany ny vola vaventy roanina zao ny Madagasikara zany hoe 100,000 ny vola vaventy. Fa raha iny 100,000 iny lasany dia izy manana amin'ny 1 million dia efa marary azy ny 100,000 iny. Fa aleo ilay ariary zato kely majinijinika iny ihany. Rehefa tsisy asiana anazy satria fa tsy miasa firy-tsony angeriny dia reny ny alefa zany. Ora olona. Misy tenin'Andriamanitra izay milaza manao hoe araka ny amaranao ihany no hanomezana anao ihany koa. Raha ohatra zany ianao zatra manome 20 ohatra dia 20 no menanao zany. Satria Andriamanitra mitahantsika nge amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra no teniny zany fa tsy za. Tsy tenin'Andriamanitra zay any amin'ny Malakia any manao hoe aterinareo izy eo amiko fanatitra sy ny fahafolo-karena mba hasikanina ao amin'ny trano fireketako. Ary izaho toetra amin'izany ho Jehova raha tsy hovahako anareo ny varavaran'ny lanitra ka anjosahako fitahiana manana ambiampy ho anareo. Ka izaho toetra Andriamanitra mihitsy zany manao défi amintsika izaho toetra nge atero amiko izany fanatitra sy fahafolo-karena zany izy. Fa hovahako anareo ny varavaran'ny lanitra. Dia hoy izy Andriamanitra zay matoky amin'ny be no ataoko manapaka amin'ny be fa zay matoky amin'ny kely ataoko mpanapaka amin'ny kely. Ka raha matoky amin'ny kely ary ianao tsy n'Andriamanitra hanapaka ny be ve ianao? Iny ihany ianao zany ny kely iny ianao. Dia io ohatran'ilay olona le hoe andaontsika anamboatra ohatra hoe misy olona zany nanao trano ohatra ny mpanan-karena anankiray ohatra nanao trano. Dia mba namory ny vahoaka teo amin'ny tanàna nisy azy teo izy hoe mba olona manana ny maizy azy ihany zany izy io. Dia hoe mba miara-misa lamba mangataka tanana amintsika dia mba hoe fanampy zany amboatra ilay trano eo fa mba mena fakasitrahana ianareo zany dia mba samy mba mitondra ny anjara birikinareo. Dia ny sasany monina sy ny karazany. Dia ny samy naka ny fambarana. Ao ny mitondra kapoaka kely, ao ny mitondra so, ao ny mitondra brety, ao mihitsy tonga dia mitondra sarety, ao ny tonga dia camion ny anahy dia noentiko ny camion zany mitondra famarana. Tonga amin'izay rehefa navita le tranon'le tompony teria, inona ny zavatra nisy? Hoy izy amin'izay ary le ay moa tsy hoe nanao trano zany fa manana vary zany izy, vary le izy.
dia napaka-bokatra zany efa mampiditra tsompotra zany le izy dia mba mitondra famarana daholo dia tao no mitondra hoe kapoaka kely, tao mitondra so, tao mitondra borety, tao mitondra sarety, tao mitondra camion, sy vitany teo zany. Tao indray dia sobika fotsiny no entiny zany. Vita iny zany. Le mitondra kely moa zany le pomomonina reto mitondra kely reto. Saiko ve dia hanao an'izany sy ny karazany izy. Dia mba manao fotsiny fa manao tsy satroka. Tonga amin'izay ny hariva vita le asa, ozy le tompon'le vokatra. Misaotra anareo rehetra fa tena makasitraka ny zavatra nataonareo fa zao mba ho fankasitrahako ny zavatra nataonareo tamiko. Dia zao, araka izay namaranareo, dia samy mitondra araka izay nareo mandeha mody any aminareo. Dia faly ny olona. Le nitondra camion tonga dia namahazo camionko. Satria izy nanao tatitra n'iny teo, vokatra be izy mety nanao tsy haiko mipiry teo izy nivezivezy camion zany ny tatitra. Nahazo vary eraky ny camion izy zany. Tao ny mitondra tômôbila, nahazo vary izy eran'ny coffre ny tômôbila. Tao ny mitondra ataontsika mitondra sarety, nahazo eran'ny sarety. Tao ny mitondra borety, nahazo eraky ny borety. Tao ny mitondra sobika mba nahazo eran'ny sobika anankiroa. Le mpimomonina ty. Le zao foana ve nanaova rehefa indrindra moa rehefa any am-piangonana zao. Dia nga moa dia mila manaritra fanaritra. Indraindray rehefa any am-piangonana zany tsy manaritra fanaritra. Ny sasany zany ohatrany hoe ty valopy hanaovana asa ho an'ny fiangonana na hoe ohatra hoa zany hoe efa folo-karena. Dia nga moa zany akana foana. Dia mody mandrotraka ihany izy amin'ilay fanaritra fa valopy vidany alefany ihany. Ohatrany hoe mba nandoha zany. Fa tonga amin'izay inona ny zavatra nisy? Tonga ny anjarany mba haka dia mba nangataka tamin'ilay tombo. Dia ty fotsiny ve nitondrahako fa za mba afaka makabetsabetsaka. Araka ilay famaranao. Kapoaka ray no nentinao. Kapoaka roa. Raha mba nitondra arina anankiray ianao zany ny sobika anankiray mba nahazo eran'ny sobika ianao fa mba tena kapoaka roa no nentinao. Dia mba kapoaka roa no nentinao mody. Jery fotsiny ianao zany. Ino ty zany? Zao zany. Jery fotsiny ianao. Araka izay amaranao ihany nanomezana anao. Zaho toetrany amin'izany eo Andriamanitra raha tsy sokafako anareo ny varavaran'ny lanitra. Dia ahoantsika amin'izany? Dia jereo tsara fa misy tantara anankiray eto amin'ny soratra masina. Mikasika ilay vehivavy manano tena anankiray nanatitra fanatitra tao amin'ny tempolo izy ity. Dia rehefa nanatitra fanatitra tao amin'ny tempolo izy, dia vola kely no nentiny. Satria misy ilay fanaterana fanatitra zany amin'ny tempolo dia be dia be ny mandrotraka fanatitra dia mijery zany Jesosy zany tsy dia mpianatra Jesosy izy dia mijery ilay mpianatra hoe tena mba tahin'Andriamanitra koa zany olona zany tena vola be nomeny. Adrotrako anatin'ilay fanatezana fanatitra zany dia tena hoe tena mahavita amin'ny asany tompo. Dia nisy anankiray vehivavy manano tena mba nanatitra dia iny ilay kely iny narotsany tao. Fa nen'ilay mpianatra zany nitany ilay olona nandrotraka vola be tao. Fa nen Jesosy tsy nitany fa ilay vehivavy ilay nanontena nitondra ilay vola kely iny. Fa ozy izy Jesosy manao hoe ireo hitanao nandrotraka be dia be teo. Dia amin'ny teny frantsay misy fomba fitenena azy ny superflu no narotsany tao izy. Inona moa ilay superflu? Izany hoe ny ambimbavany zany zavatra efa karazana bénéfice zany. Fa tsy le teo aminy ohatrany hoe karazana zavatra mihoatra kely fotsiny zay no narotsany. Zavatra mihoatra zany no narotsany. Ohatrany hoe zay tsy tena hoe na dia betsaka ara izy, tsy tena ina ange ilay fananany, tsisy dikany zany iny zavatra iny. Le superflu zany hoe zavatra efa zavatra ivelan'ny fitahina iny narotsany iny fa tsy le fitahina ananany akory ary zany. Efa mihoatra amin'izay. Ny ambimbavany zany, zay ny azo zany hoe ny ambimbavany narotsany tao. Fanen'ilay vehivavy mitondra tena teo izy Jesosy dia zao. Ny fananany rehetra io nalefany io. Iny nefa ny ananany ny vola kely iny nananany. Io ny akasitran'Andriamanitra hozy izy Jesosy. Satria tamin'ny folo manontolona naterana io fa retsy. Tainga posy no narotsany. Na dia betsaka ara lisiko, mpanan-karena ange tsy dikany amin'ny mpanan-karena ange zany. Raha ohatra ny mpanan-karena,
Ataontsika hoe manana, atao hoe manana 20 millions le olona zany. Dia atao ohatra ny hoe 50 000 no ataontsika hoe nahazo fitahiana 20 millions izy. Dia ataontsika hoe 100 000 no rotsany. Dia hoy izy ianao tena be dia be zany 100 000 volana rotsany zany. Par rapport amin'ny 20 millions anananao 100 000 ve narotsako? Zay le hoe superflu. Ambombava fotsiny angesa e. Fa nen'le vehivavy. Atao hoe mba 100 000 ny fananany, tena fananany. Zay ny ananan'ity vehivavy manano tena ty. Dia ataovy nandrotraka 50 000 zany izy tamin'le 100 000. Ataovy zay zany. Satria nanatitra fanatitra izy ny fisaorana ny anaterany Andriamanitra indray izy. Za tsy miteny hoe ataovy an'izay e. Fa manao comparaison fotsiny zany tsika eto. Dia ataovy nanatitra 50 000 izy. Le fonina n'olitra zay ny tena zava-dehibe. Ny fananany rehetra izy ny nalefany. Zay nge ny zavatra tediavin'Andriamanitra amintsika. Zany akory tsy midika hoe amin'ny ny fanananao rehetra omeo amin'ny fiangonana dia tonga mahantra ianao, tsy izay ny dikan'izay. Ary Andriamanitra rehefa tsy hoe rehefa Andriamanitra tsy miexige an'izany amintsika hoe omeo daholo ny zavatra rehetra. Fa ny zavatra tenen'Andriamanitra dia zao. Io moa tsy mbola lesona lehibe koa, mbola na vao miteny an'izany ary angaha dia efa fantatra fa vao betsaka ny manohitra an'izany sady miresaka le hoe fafolon-karena. Fa ny an'Andriamanitra ny zavatra angatan'Andriamanitra dia ny hampafolo ny ihany ozy izy. Izy tsy maka ny atsasany izy, tsy maka izay ihany. Io an'Andriamanitra io. Ary vao miresaka an'izany hampafolo izany dia be dia be ny efa tezitra. Dia ozy ny olona ambany lalàna fa tsy ambany fahasoavana fa zao fotsiny zavatra teneniko antsika. Mbola tsisy ny lalàna dia efa nisy izany fafolon-karena zany. Izay fotsiny zavatra teneniko antsika. Mbola tsisy ny lalàna tonga taty amin'ny andron'i Mosesy. Fa tany amin'ny Abrahama dia efa nisy izany fafolon-karena zany. Tamin'ny andron'i Jakoba efa nisy izany fafolon-karena zany. Fa mbola tsy izay moa le lesiny fa mbola ianarantsika izay. Fa raha vao miteny an'izay tsika mpangoro-karena za moa fomban'ny olona zany. Hoe raha vao mampiasa an'izay le fiangonana. Fa mbola tsy nisy ny lalàna dia efa nisy ny fafolon-karena. Mbola tsy ary Mosesy. Tamin'ny andron'i Abrahama dia efa nisy izany. Tamin'ny andron'i Jakoba dia efa nisy izany. Dia mbola ho inarantsika eto mikasika an'izany zavatra zany. Ty vakitsika kely mikasika le vehivavy mitondra tena teo amin'ny Luka 4:20. Luka 4:20 dia vakitsika ny 1 ka hatramin'ny 4. Iny ny zavatra resahany eo. Luka 4:20 ka hatramin'ny 4. Dia hoy izy. Ary Jesosy nanompo ny masony ka nahita ny mpanan-karena mandatsa-drakitra tao amin'ny fandatsahan-drakitra. Ary nahita mpitondra tena malahelo anankiray koa nandatsika farantsakely teo izy. Dia hoy izy, lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondra tena malahelo no efa nandatsika be noho izy rehetra. Lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondra tena malahelo nandatsika be noho izy rehetra. Fa ireo rehetra ireo dia tamin'ny habeny fananany no nandatsahany tao amin'ny rakotra. Fa izy kosa tamin'ny fahantrany no nandatsahany ny fivelomany rehetra izay nananany. Noho ny haben'ny hareny nandatsahany tao dia ohatrany hoe be dia be le izy. Kanefa tsisy dikany aminy ingeny, ambombavany iny. Fa ny an'ilay vehivavy ity dia ahoana izy? Ny fivelomany rehetra izay nananany. Izay no nameny tao, omeny an'Andriamanitra. Atoloran'Andriamanitra ny fonao, tenanao ray manontolo, dia omeny anao izay ry ny fonao izy. Izay mikasika an'iny fa ino moa tiana tenena amin'ilay izy? Andriamanitra mahita izay le lesontsika teo. Hoe le vehivavy nandatsaka iny, dia teo le mpanan-karena anankiray, teo le vehivavy mpitondra tena anankiray. Fa hitan'Andriamanitra ny zavatra ataonao io zany. Ianao fa miaro fananana be io dia mbola iny ihany menao. Noho ny haben'ny fanananao no nanomezanao. Fa ny vehivavy ity dia io fananany rehetra mihitsy no nomeny ho an'Andriamanitra. Ahoantsika amin'izany?
Betsaka ny indrindrandrindra mpanan-karena nge tsy mahafoy an'izany. Hoy izy Jesosy manambara manao hoe moramora ho an'ny rameva hoy izy niditra mivody mpandraitra. Izafady. Zay mihitsy ka. Moramora ho an'ny rameva no miditra mivody mpandraitra no idiran'ny mpanan-karena ny fanjakan'ny lanitra. Dia mba raiso ange izany ohatra zany. Alaivo le vody mpandraitra iny le no manatsofoka kofehy iny zany. Leo mamijery iny tsy hitanao koa aiza le kofehy zany manatsofoka io. Dia alaivo ny rameva be iny, dia alaivo. Ahoana tsy foanao an'iny io? Tsy hitanao ahoana ny abena rameva. Any Madagasikara moa tsisy rameva zany dia tsy afaka mba mahita soavaly any tsika dia alaivo ny soavaly io no dia atsofoy amin'ilay vody mpandraitra iny. Fil kely iny ary kofehy kely iny ary tsy tafitsofoka koa ny ampidiranao an'iny zavatra ngeza be iny eo. Fa moramora ho an'ny rameva hozy izy niditra mivody mpandraitra iny zany. Alaivo ny soavaly iny na inomby be iny fa tafitsofoka ao zany iny. Fa iny mpanan-karena iny tsy tafitsofoka iny. Tsy tafitsofoka ny fanjakan'ny lanitra. Satria mifikitra mafy amin'ilay harena izy. Danika na ny fizaranaan'Andriamanitra ary tsy hono zany. Hitan'Andriamanitra zay zavatra zay. Fantatr'Andriamanitra zay. Fantatr'Andriamanitra koa mpitondra tena kely lolo manitra zay manolotra ny fony sy ny saina io zay ataon'ny olo tsy jerena io. Io dinan'ny olona loha io sy avina vonan'ny olona io. Hitan'Andriamanitra io. Fantan'Andriamanitra io. Izy no miasa mitantana an'io. Zay nge mahatonga an'Andriamanitra miteny. Manambara manao hoe Salomona olona faran'izay nanan-karena indrindra. Mpanjaka nanan-daza indrindra nanana fahendrena indrindra. Fô izy Andriamanitra na Salomona tao amin'ny voninahiny azy tsy nitafy tahaka an'ireny voninkazo teny tsara iny. Satria Andriamanitra no miasa mitantana ny voninkazo eny tsara io. Dia tadidio fa reny olona mahantra reny sy ory reny. Andriamanitra koa no miany reny. Mameny reny hanina sahaza ho an'ny isan'andro. Araka ilay tenin'Andriamanitra manambara manao hoe fa na ny vorona tsy miasa na mijinja nefa men'Andriamanitra hanina isan'andro izy. Dia jereo koa reny le vahoaka an'Andriamanitra mahantra ory reny mikatsaka an'Andriamanitra reny. Fa Andriamanitra no manome hanina ho azy isan'andro. Matoy izy mbola velona, matoy izy mbola mitafy, matoy izy mbola manana trano aloha fa mbola Andriamanitra zany no mamelona azy. Tsy hoe raha hanina na hoe mandeha riananina izy dia zay Andriamanitra no mamelona azy amin'ny fomba fiasany. Tsy takatry ny saina zay. Aza diso hevitra tsika fa hitan'Andriamanitra daholo ny fiainantsika rehetra io. Hitan'Andriamanitra tsisy miafina amin'Andriamanitra. Zay no mikasika an'iny a. Tsy janona ela amin'iny tsika fa hotoizantsika ny lesona izany. Dia eo amin'ny toko faefatra andininy fahavalo. Apokalypsy toko faefatra ny andininy fahavalo. Jerentsika ny Apokalypsy toko faefatra dia ny andininy fahavalo. Inona ny zavatra resahany io? Apokalypsy toko faefatra ny andininy fahavalo. Dia zao ny zavatra resahany io zany. Ny anaran'i Jesosy. Ary ny zava-manana efatra dia samy nanana elatra enina avy sady feno maso ny tenany rehetra na ny didina ka hatrao anatiny. Ary tsy mitsahatra andro manalina izy manao hoe masina masina ny tompon'Andriamanitra tsy toa ilay taloha sy ankehitriny ary no avy. Fantatsika fa efa niresahantsika teto moa ny hevitra ilay hoe zava-manana efatra, ny hevitra ny seviny tsirairay avy izy ireo hitantsika teto. Fa ny hevitra voalohany izay nijerentsika zany dia zao hoe mikasika ilay hoe maneho ilay zava-boarin'Andriamanitra manerana izao tontolo izao zany. Araka ilay hoe isa efatra ihany koa. Dia inona ny zavatra hitantsika zany? Zavatra hitantsika zany dia zao hoe ilay zava-manana efatra izy dia samy manana elatra enina avy. Ary fantatsika tsara fa manana endrika, inona ny endrika ilay zava-manana iny? Ny hevitry ny endrika ilay zava-manana efatra voalohany dia hoe tahaka ny tarehana liona izy. Dia ny zava-manana faharoa dia hoe tahaka ny tarehana olona. Dia ny zava-manana fahatelo dia hoe tahaka ny tarehana ombo izy. Zava-manana fahaefatra dia tahaka ny tarehana voromahery izy. Dia zay zany ilay endrika nahitany Jaona anazy. Dia eto indray izy mbola miteny manao hoe ary ny zava-manana efatra dia samy manana elatra enina avy. Manana elatra zany izy ireo dia elatra enina avy koa. Ny dinantsika mba nahita any rehefa mahita vorona manidina tsisy elatra enina zany fa elatra roa ny hitantsika eo.
fa elatra enina zany no elatra nyreto zava-mananaina efatra ireto. De toy izany ihany koa izy. Ary feno maso ny tenany rehetra manodidina ka hatra ao anatiny. Feno maso izy ny tenany rehetra manodidina ka hatra ao anatiny. Izany hoe io vatany io zany de feno maso io. Manainga ny elany iny zany izy tonga de misy maso koa zany eny ambanin'ny elany any. Mitodika izy any amin'ny lamosiny any feno maso. Inona ny etanao an'izany? Fa raha zany inge no mifanena aminao indrindra le anao le vocal ity zany mba mivocal andro nataoko tsy voandro amin'ny enina fotsiny anao maizina. Ohatrany de andeha hividy zavatra kely atsy amin'ny épicerie atsy ambadika atsy de lasa aloha misy vidy menaka kely. Mbola vidy atody kely de mandeha anao de somary maty ny jiro poteau de mandeha. Iny eo ambadika le poteau mivoaka avany tonga de miainga ohatr' izy. Maso ny hitanao, miainga koa ny elany anankena misy maso. Nga misy eritreretana akory zany? Atsipinao daholo zay aminao de lasa anao mitrifana. Tsy hitanao tsony na ny lalana ho alehanao azy. Loza nge zany raolona. Loza zany. Zavatra mampatahotra zany. Ahoana anaovanao an'izany? Ohatra hoe zany tsy fantatra ono zany zavatra nisy fa tsy fantatra koa raha nisy zany na tsisy. Fa ataovy hoe misy sage-femme zany napiteraka. Misy olona teraka amin'ny hôpitaly de miteraka le misy karazany koa mantsy ny olona rehefa misy le teraka reny misy sampona, ao ny misy ohatra hoe manana ratsan-tanana enina, ao ny misy simba ny malformation ny tarehiny, lasa sima zany. De nisy zavatra maro samihafa. De napiteraka ty sage-femme ty ka ny sage-femme mantsy rehefa mampiteraka de le zaza iny mbola tsy mitomany izy vao teraka iny. De mba ampitomanina le zaza de kapohana kely de zay vao mireagir zaza de mitomany amin'izay. Fa le zaza ty zany napiteraka zany le sage-femme miteraka soma tsara le zaza fa mbola tsy nitomany, kapohany rasazy. Vao kapohany iny taitra le zaza. Tonga de nisokatra daholo teo amin'ny maso kozy teo zany nisy maso. Niratra ny maso. Nisy maso. Nahita an'iny rasazy tonga de KO rasazy. Tonga de torana safotra. Nahinao tsy eo amin'ny toerany rasazy zao zany. Loza nge zany raha zany misy moa zany zavatra ohatrany hoe tantara hoe nisy ny tantara hoe nisy zany zavatra fa tsy fantatro ny tena fisiny marina fa raha zany misy. Loza nge zany. Horera zany. Ka inona ary ny sary asehon'ity? Ny zavatra hitantsika eto mantsy zao heviny ara-panahy io zavatra hitantsika eto. Heviny ara-panahy zany zavatra hitantsika. Inona ny sary asehon'ilay hoe ny maso amin'ny vatan'ireto zava-mananaina efatra reto? Io zany maneho le mason'Andriamanitra zany io. Inona io mason'Andriamanitra io? Hitantsika teo hoe mason'Andriamanitra mahita ny zavatra rehetra sy mitsinjo ny zavatra rehetra. Fa inona ty mason'Andriamanitra zay resahany aty maneho le mason'Andriamanitra izy io? Ary hita matetika izy io anatin'ny soratra masina. De aty amin'ny Zakaria aty izy ny milaza izy io zany hoe inona izy io aty amin'ny Zakaria. Jerentsika kely aty amin'ny Zakaria toko faefatra. Zakaria toko faefatra. Testamenta taloha zany tsika mandeha. Zakaria toko faefatra. De vakitsika ny andininy faharoa. Inona zany zavatra hita eto? Vakitsika mihitsy ny andininy voalohany sy ny faharoa tsy maninona. Zany hoe nahita fahitana zany Ezekely eto. De nisy anjely resaka taminy. De zao ny zavatra nitranga andininy toko faefatra andininy voalohany sy ny faharoa. Ary nivelona ilay anjely resaka tamiko ka namoa ahy toy ny olona foazina amin'ny tory. De hoy izy tamiko, inona no hitanao? Ary hoy izao, hitako fa indro misy fanaovan-jiro tena volamena. Ary ny fiteran-diolilony dia eo an-tampony. Ary ny lela fanaovan-jirony 7 kosa dia eo aminy. Ary misy fantsona 7 eo amin'isan'ny lela fanaovan-jiro izay eo an-tampony. Ahoana izy ilay anjely taminy, inona no hitanao? Dia hoy izy hoe, hitako fa indro misy fanaovan-jiro tena volamena. Ary ny fitoeran-dililony dia eo an-tampony, ary ny lela fanaovan-jirony 7 kosa dia eo aminy, ary misy fantsona 7 amin'isan'ny lela fanaovan-jiro izay eo an-tampony. Zany hoe nahita fanaovan-jiro firantsana 7 zany
i Jauna teto. Dia misy lehilahy 7 le izy zany. Dia izao no teneniny eo amin'ny 5 sy 9 hoe inona ny dikan'io fanaovan-jiro io. 5 sy 9. Ary ilay anjely ny resaka tamiko dia namalaka nanao tamiko hoe tsy fantatrao va ireo fa hoy izao tsy atomboko. Dia namaly izy ka nanao tamiko hoe izao ny tenin'i Jehova amin'ny Zerobabela. Tsy amikery na ampatanjahana fa amfanahako Jehova Tompo. Izao no tenenin'i Jehova amin'ny Zerobabela. Tsy amikery na ampatanjahana fa amfanahako ho Jehova Tompo. Jehova Tompony maro. Zany hoe ny sary esehon'ity fanaovan-jiro ity zany misy rantsana 7, misy lehilahy 7 ity dia zao le fanahin'i Jehova zany no resahana amin'io. Tsy amikery na ampatanjahana ho Jehova fa amfanahako. Dia inona ny ilazany an'io ary satria resaka hoe le fanahin'i Jehova zany le fanaovan-jiro. Dia inona koa nefa ny ilazany an'io le hoe fanahin'i Jehova io amin'izay ary mikasika le fanaovan-jiro eo amin'ny 10. Dia zao no teneniny azy eo amin'ny 10. Fa iza no nanamavy ny andro ny zava-madinika ho faly mahita ny pilao eny an-tanan'i Zerobabela. Ireo 7 ireo, zany hoe miresaka le fanaovan-jiro 7 zany izy eto. Dia averiko tsara. Fa iza no nanamavy ny andro ny zava-madinika ho faly mahita ny pilao eny an-tanan'i Zerobabela. Ireo 7 ireo dia ny mason'i Jehova izay mijery ny tontolo eny. Eny eran'ny tany rehetra. Inona ireo 7 ireo izy? Dia ireo mason'i Jehova ozy izy izay mijery ny tontolo eny eran'ny tany rehetra. Zany hoe le miresaka le 7 zany, miresaka le fanaovan-jiro 7 zany dia miresaka le mason'i Jehova mijery eny tontolo eny eran'ny tany rehetra. Dia maneho le fanahin'i Jehova. Raha vao miresaka tsika isa 7 ato amin'ny bokin'ny Apokalypsy dia miresaka zany zay iny isan'ny fahafenoana zay. Io le mason'i Jehova izy mijery eran'ny tontolo rehetra eny. Zany hoe mason'i Jehova zany mahita an'izao rehetra zao. Amin'ny alalan'inona ny jerevan'i Jehova an'izay zany? Amin'ny alalan'ny fanahiny. Dia jereo tsara fa mbola resahany le izy. Raha vao miresaka zany ianao hoe maso 7 zany dia miresaka le hoe ny fahafenoan'ny fanahy zany no resahana eto. Ny fahafenoan'ny fanahin'i Jehova zany. Dia jereo tsara fa aty amin'ny Ezekela dia mbola miverina io. Ny zavatra hitantsika dia zao hoe tao amin'ny Apokalypsy izy dia hoe ny tenan'ilay zava-manan'aina efatra dia inona? Feno maso avokoa. Dia aty amin'ny Ezekela izy dia zao jerena aty amin'ny Ezekela, jerentsika kely izy atao amin'ny Ezekela indray. Ezekela toko voalohany jerentsika. Jerentsika ihany koa aty amin'ny Ezekela indray zany. Ezekela toko voalohany dia ny 5 no resahantsika eto indray zany. Ezekela koa zany nahita ilay seza fiandrianan'Andriamanitra. Dia ny zavatra hitan'i Ezekela dia nahita an'ireo zava-manan'aina efatra ireo ihany koa zany Ezekela. Nahita ny endrik'ireo zava-manan'aina ireo izy. Dia nisy maso ihany koa teo. Fa le maso indray teto amin'ny Ezekela tsy eo amin'ilay zava-manan'aina efatra no misy an'ilay maso. Fa misy kodiarana eo akaikin'ilay zava-manan'aina. Dia ireo kodiarana ireo indray no misy ilay maso indray zany eto. Dia jerentsika fa ny zavatra resahana io dia mitovy amin'ilay zavatra hitantsika tao amin'ny Zakaria tao miresaka ilay hoe fanahin'i Jehova. Zao ny zavatra teneniny ato. Ezekela toko voalohany dia vakiantsika ny 5 aloha dia zao ny teneniny. 5. Leo amin'ny seza fiandrianana zany zavatra hitany Ezekela zany. Toko voalohany ny 5. Ary teo aminy koa dia nisy toy ny endriky ny zava-manan'aina efatra ary ny fijery azy dia ohatra ny endrik'olona hozy izy. Dia ny 10 ary ny toetry ny tarehiny dia tahaka ny tarehan'olona. Ary tamin'ny ankavanany dia samy nanana ny tarehiny alioana izy efatra. Ary tamin'ny ankaviany dia samy nanana ny tarehiny omby ary samy nanana ny tarehiny voromahery koa izy rehetra. Ato amin'ny Ezekela zany dia zao raha hitantsika raha ny zavatra hitan'ny Jauna zany dia hoe ny anankiray tahaka ny tarehan'olona, ny anankiray tahaka ny tarehana voromahery, ny anankiray tahaka ny tarehana liona, ny anankiray tahaka ny tarehan'ny zanak'omby. Fa ato amin'ny Ezekela indray ny zavatra hitan'ny Ezekela dia zao hoe
le zava-mananaina efatra zany a eo alohany eo a manana tarehan'olona izy atorina izy manana tarehan'omby amin'ny agosy izy manana tarehana liona atao amin'ny adroata izy manana tarehana voromena zany hoe hitany amin'le anankiray daholo izy efatra zany fa anankiefatra izy zay zany fomba nahitany Ezekely an'le izy de vakitsika le izy toizantsika le eo amin'ny andininy faharoambe folo de inona zavatra resahany eo ny andininy faharoambe folo de zao ny teneniny de samy nizotra tamin'ny tsy niavy izy ka na aiza no tiany fanahy ho nalehany de nalehany tsy nierika izy raha nandeha zany hoe samy nizotra tamin'ny tsy niavy izy zany hoe raha mandeha mahitsy izy de ny fanahy no mitarika azy ireo na mandeha mandroso izy na mandeha gauche na mandeha ny fanahy zany no mitondra azy ireo ny fanahy no mitondra azy ireo de ato amin'ny andininy fadimy amby folo izy de zao ny teneniny ary hitako ny zava-mananaina fa indro nisy kodia iray teo ambonin'ny tany zany hoe kodiarana zany io ary indro nisy kodia iray teo ambonin'ny tany teo anilan'ny zava-mananaina teo anolohan'ny tarehany efatra de andininy valo amby folo ary ny boribory ny manodidina azy de avo sy mahatahotra sady feno maso manodidina izy rehetra zany hoe ny am'le kodiarana zany ny am'le kodia de ozy izy hoe ny amin'ny boribory izy izy a manodidina azy de mahatahotra sady feno maso manodidina izy rehetra zany hoe le maso indray zany eto aiza no mipetraka le maso tsy teo am'le zava-mananaina indray no mipetraka le maso fa eo am'le kodiarana no mipetraka le maso de inona no itenenana azy io amin'ny andininy fahasivy amby folo de zao ny teneniny ary raha nandeha ny zava-mananaina dia nandeha teo anilany koa ny kodia ary raha niainga tsy nipaka tamin'ny tany ireo zava-mananaina dia mba niainga koa ny kodia zany hoe rehefa mandeha zany zava-mananaina dia mandeha koa le kodia raha miainga ny zava-mananaina zany miala amin'ny tany dia miainga koa zany le kodiarana le kodia zany dia andininy faharoapolo na aiza no tiany fanahy ho naleha dia nalehan'ireo koa fa any koa no mba tiany fanahy ale ary ny kodia dia niainga teo anilany ka teo amin'ny kodia ny fanahiny zava-mananaina eo dia teneniny tsara mihitsy le izy averiko le andininy faharoapolo fa na aiza no tiany fanahy ho naleha dia nalehan'ireo koa fa any koa no mba tiany fanahy ale ary ny kodia dia niainga teo anilany fa teo amin'ny kodia ny fanahiny zava-mananaina zany hoe zay tarihan'ny fanahy azy ireo zany no andehanany ary le fanahy tao amin'le zava-mananaina zany io no tao amin'le kodiany io zany maneho le maso io amin'le kodia le masony Jehova maninona ozy izy tary amin'ny Zakaria le masony Jehova makany amin'ny tany rehetra ozy izy masony Jehova makany amin'ny tany rehetra ozy izy inona nefa ny sara esehon'le zava-mananaina efatra sara esehon'le zava-mananaina efatra dia zao hoe toute la création et le zava-boarin'Andriamanitra rehetra manerana n'izao tontolo zao le fanan'Andriamanitra zany miasa amin'izao rehetra izao izay no mampisy le rindra amin'ny zavatra rehetra zao mbola amin'ny alalan'ny zava-boary amin'ny alalan'ny zava-maniry amin'ny alalan'ny biby fiompy amin'ny alalan'ny ranomasina amin'ny alalan'ny rivotra iainantsika sy ny zavatra rehetra ny fanan'Andriamanitra no miasa amin'izao zavatra rehetra iainantsika zao zany raha tsy ny fanan'Andriamanitra dia tsisy zao izy no mitsiny sy miasa ao zavatra rehetra zao dia ny fanany no miasa amin'izay zavatra zay dia arabe ny fanahy aiza no tia ny fanahy ho naleha dia nalehan'ireo koa fa any koa no mba tia ny fanahy le ary ny kodia dia niainga teo anilany fa eo amin'ny kodia ny fanahiny zava-mananaina eo le maso eo amin'le kodia zany dia jereo tsara fa zao ny teneny aty amin'ny Apokalypsy dia aiza indray io maso indray mipetraka hitantsika izy tary amin'ny Apokalypsy eo amin'ny zava-mananaina no nisy anazy aty amin'ny Ezekely izy aty amin'ny kodia indray no nisy anazy dia aty amin'ny Apokalypsy indray izy rehefa ao amin'ny toko fahadimy zany hoe rehefa teo anatrehan'ny seza fiandrianana ny zanak'ondry Jesosy Kristy dia inona ny hitantsika tao amin'ny Jesosy Kristy jerentsika ny toko fahadimy jerentsika Apokalypsy toko fahadimy inona ny zavatra resahany eo dia vakitsika ny andininy fahaenina Apokalypsy toko fahadimy andininy fahaenina dia inona ny zavatra hitsaka fa hitantsika eo koa io maso io zany aiza indray io maso io ao amin'ny Jesosy Kristy indray no misy an'io maso io zany andininy fahaenina dia ozy izy ary hitako fa indro teo avoan'ny seza fiandrianana sy ny zava-mananaina efatra
ary teo von'olona dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa voavono, nanana tandroka 7 sy maso 7. Nanana tandroka 7 sy maso 7. Nanana tandroka 7 sy maso 7. Inona ny zavatra hitantsika tary amin'ny Zakaria? Nasio amin'ny alalan'le ratsana 7. Dia iny hoe maso 7 n'Andriamanitra ozy izy. Makany amin'ny tany rehetra ozy izy. Dia le maso indray hitantsika teo amin'ny zava-mananaina zany innombrable, zany hoe marobe feno maso avokoa ny vatany, zany hoe amin'ny fahafenoana. Nefa ny isa 7, inona ny dikany isa 7? Amin'ny fahafenoana koa ny isa 7. Amin'ny kodiarana, amin'ny fahafenoana feno koa le kodiarana. Amin'ny fahafenoana koa nge zany. Dia eto indray hita teo amin'ny zanak'ondry koa le inona? Le maso 7 koa. Dia toizantsika verenantsika vakina izy 9 dia ahoana ozy izy? Ary hitako fa indro teo voan'ny seza fiandrianana sy ny zava-mananaina efatra. Ary teo voan'olona dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa voavono, nanana tandroka 7 sy maso 7. Dia inona le maso 7 io? Dia ny fanahy 7 n'Andriamanitra nirahana makany amin'ny tany rehetra ozy izy. Izay le maso 7. Ny fanahy 7 n'Andriamanitra izay irahana makany amin'ny tany rehetra. Zay inona ny teo amin'ny zanak'ondry zany? Nisy maso 7 ozy izy. Dia le maso 7 dia hoe ny fanahy 7 n'Andriamanitra irahana makany amin'ny tany rehetra. Ohatra le teneniny tany amin'ny Zakaria. Le hoe ny fanahy, le hoe le maso 7, le fanahy 7 makany amin'ny tany rehetra ozy izy. Dia eto indray tenenina izy hoe irahana, ahoana izy teo? Fanahy 7 n'Andriamanitra nirahana akany amin'ny tany rehetra. Miasa amin'izao tontolo izao zany, miasa eto amintsika ity. Dia fanahy 7 n'Andriamanitra. Dia tadidia tsara fa mbola hianatra an'io tsika hoe manino io fanahy io indray ny eo amin'ny zanak'ondry eo amin'ny toko 15 io. Fa rehefa tonga amin'ny toko 15 tsika miresaka ny hoe inona no mahatonga hoe teo amin'ny zanak'ondry indray zany ilay fanahy 7 zany. Hoe irahana makany amin'ny tany rehetra. Toko 15 tsika miresaka an'izay lesona zay zany. Fa zay zany mikasika le hoe feno maso le zava-mananaina efatra. Zany hoe le fanan'Andriamanitra zany miasa amin'ny zava-boarin'Andriamanitra manerana n'izao tontolo izao. Io le fanahy irahana makany amin'ny tany rehetra ozy izy. Raha tsy le fanan'Andriamanitra miasa zany dia tsisy rivotra iainantsika, tsy velontsika eto amin'ity tany ity. Tsy mandeha nirindra n'izao zavatra hitantsika izao raha tsy ny fanan'Andriamanitra no miasa amin'izao rehetra. Ary tadidio fa rehefa nanao ny lanitra sy ny tany Andriamanitra dia iny ny fanana nomba tambonin'ny rano ozy izy. Fanan'Andriamanitra eo ambonin'izao tontolo izao. Dia le fanan'Andriamanitra eo foana zany. Fanan'Andriamanitra nomba tambonin'ny rano alohan'ny nanomba n'izao tontolo izao. Dia izay izy hoe ny fanan'Andriamanitra no miasa manerana amin'izao tany tontolo misy antsika izao zany. Zay mikasika an'iny zany. Dia toizantsika le izy dia any amin'ny Isaia ihany koa ny resaka teo izy mikasika le hoe ilay miresaka le hoe anjely. Le hoe anjely dia hoe nanana elatra enina ozy izy. Zany hoe hitany jaona teo anolohan'ny seza fiandrianana ozy zany. Fa misy fahitana ihany koa izay hitany Isaia mpaminany. Dia nahitan'ireo anjely koa zany Isaia mpaminany dia manana io elatra enina io ihany koa zany izy. Le anjely jerentsika kely aty amin'ny toko 9 aty. Isaia toko 9 dia ny 1 sy ny 2. Jerentsika kely zay. Isaia toko 9 dia ny 1 sy ny 2. Isaia toko 9 ny 1 sy ny 2. Dia inona ny zavatra resahana io? Tamin'ny taona nahafatesanao Ozia mpanjaka no nahitako ny tompo nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana. Zany hoe nahita ny tompo teo amin'ny seza fiandrianana koa zany Isaia. Ohatran'ny nahitany Ezekely, ohatran'ny nahitany Jaona. Dia ozy izy tamin'ny taona nahafatesanao Ozia mpanjaka no nahitako ny tompo nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana avo sady manerinerina ary nebanebana akanjony nahafen'ny tempoly. Nisy serafima nitsangana teo amboniny. Serafima zany anjely. Nisy serafima nitsangana teo amboniny. Samy nanana elatra enina avy. Ny roa nanaronana ny tavany, ny roa nanaronana ny tongony, ary ny roa nanodinana ozy izy. Zay zany. Ny roa izy izy, naninona? Nanaronany ny tavany, ny roa nanaronany ny tongony, ary ny roa nanodinana ozy izy. Zany hoe rehefa nahita le seza fiandrianana koa zany Ezekely dia nahita n'ireo zava-mananaina efatra ireo ihany koa zany.
Fa zao ny zavatra hitan'ny Isaia eto indray dia zao hoe serafima ozy izy. Raha miresaka hoe serafima anjely zany. Zay no nilazany Isaia anazy. Fa hitantsika eo zany le elatra enina zany. Hitantsika eo ihany koa zany hoe mitovy le fahitana zany. Dia samy manana ny fomba nilazany azy Ezekela, samy manana ny nilazany azy Jaona, samy nilazany azy ihany koa Isaia. Fa mitovy ny zavatra hitan'izy ireo. Ary na zavatra ataony ara dia mitovy eo amin'ilay seza fiandrianana. Jereo tsara fa ny zavatra hitantsika eto zao ataon'le zava-mananaina eto zany le serafima eto amin'ity toko fahenina ity dia hitantsika izy io any amin'ny Apokalypsy ihany koa. Hitantsika any amin'ny Apokalypsy izy io dia jerentsika kely aty amin'ny Apokalypsy inona ny ataon'le zava-mananaina efatra zany ohatran'le fantatsika efa le lolona efatra amby roapolo dia inona ny zavatra nataony teo anatrehan'Andriamanitra. Zany hoe nanao liturgie zany izy, nanao fanompoam-pivavahana teo anatrehan'Andriamanitra. Le lolona efatra amby roapolo. Inona ndray kosa nefa ny ataony reto zava-mananaina efatra reto zany eo alohan'ny seza fiandrianana. Dia Apokalypsy toko fahaefatra ny andinin'ny fahavalo raha isika kely. Apokalypsy toko fahaefatra ny andinin'ny fahavalo. Dia zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia verenantsika vakina le andinin'ny fahavalo dia zao no tenenina azy eo. Toko fahaefatra ny andinin'ny fahavalo. Ary ny zava-mananaina efatra dia samy nanana elatra enina avy izy. Sady feno maso ny tenany rehetra manodidina ka hatrao anatiny. Ary tsy nitsahatra andro aman'alina izy nanao hoe masina ny tompo Andriamanitra tsy toa ilay taloha sy ankehitriny ary no avy. Inona ny ataon'ireto zava-mananaina efatra reto ihany koa. Dia ahoana izy izy? Ary tsy nitsahatra andro aman'alina izy manao hoe masina ny tompo Andriamanitra tsy toa ilay taloha sy ankehitriny ary no avy. Zany hoe mankalaza an'Andriamanitra, manome voninahitra an'Andriamanitra zany izy. Masina ny tompo Andriamanitra tsy toa ilay ankehitriny ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy. Zany hoe mankalaza an'Andriamanitra zany izy. Dia jereo fa le fankalazany an'Andriamanitra amin'inona? Amin'ilay isan'Andriamanitra no ankalazany an'Andriamanitra. Tonga teny frantsay izy hoe au rythme de 3. Amin'ilay isan'Andriamanitra, inona ilay isan'Andriamanitra? Isa 3. Dia jereo masina. Ilay tompo Andriamanitra ozy izy. Dia toy izany ihany, dia mbola fahatelo ihany koa. Dia miteny izy ilay taloha, ilay ankehitriny ary no avy. Dia amin'ilay isan'Andriamanitra no ankalazany an'Andriamanitra zany. Masina ilay tompo Andriamanitra, ilay taloha, ankehitriny ary ho avy. Fankalazana an'Andriamanitra. Io zany tena zava-dehibe io fankalazana an'Andriamanitra ihany koa. Rehefa mivavaka atsika dia asan-drato ny tompo. Rehefa mivavaka atsika. Tsy vao mivavaka atsika dia Andriamanitra tena sahirana be aho zao fa raha sitraka ao Andriamanitra dia mba hafao amin'ity problemako ity. Mety izy Andriamanitra nivavaka ianao any an-danitra any. Amen. Zay ny taony. Fa tsy mba mivavaka atsika, mba mahay misaotra ve tsika, mba mahay mankalaza ve tsika. Fa ato anatin'ny Baiboly fa jereo daholo mpanompon'i Jehovah reo rehefa mivavaka. Fa manandratra an'Andriamanitra reo. Jehovah Andriamanitra ray eo mankalaza anao, mideranao, manome voninahitra anao. Halleluja! Voninahitra ao an'ilay mpanjaka sy tompony tompo. Mendrika memboninahitra ianao. Tany rehetra miankohaka eo anatrehanao. Ny tany ny fitoeran-tongotra ao, ny lanitra ny seza fiandriananao. Voninahitra ny eo an'ilay naharan'ny lanitra sy ny tany izay rehetra eo aminy. Voninahitra ny eo an'ny zanak'ondry. Mankalaza an'Andriamanitra ve ianao? Masina ny tompo Andriamanitra. Tamin'ny nisy pastera zay fantatro. Izy rehefa mivavaka dia zany ny vavaka ataony fanandratana io. Zany ny akasitrahana ihany koa ianao atren'Andriamanitra. Tena hoe manandratra an'Andriamanitra ianao. Asandratra ao, voninahitra ao anao Andriamanitra. Jereo ny olona rehefa mijery indrakira iny tena miteka ny olona, tena faly, tena miorakoraka mihitsy manome voninahitra an'ilay mpihira satria tena faly izy. Fa ianao hoe mba manome voninahitra an'ilay Andriamanitra ao. Masina ilay tompo Andriamanitra ny rehetra. Endriky ny voninahitra ao ny tany aman-danitra. Halleluja! Voninahitra ao anao Jehovah tompony maro. Fanandratana an'Andriamanitra zany. Dia jerentsika verenantsika amin'izay ilay Isaia teo. Fa inona koa ny zavatra nataon'ilay serafima teo alohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra? Isaia toko fahenina. Jerentsika.
fa mitovy amin'ny zavatra hitany jauna nataonyreto olona efatra olona zava-manana efatra reto ny zavatra hitany Isaia ty amin'ny toko 9:7 dia zao nataon'le serafima 9:7 dia ahoana izy vakivy irenantsika vakina mihitsy ny 9:2 fa tsy naninona. Nisy serafima nitsangana teo amboniny samy nanana elatra eninavy, ny roa nanandrona ny tavany, ny roa nanandrona ny tongony ary ny roa ny dinany, ary nananatra ny feony izy ka nifamaly hoe masina 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 Jehovah tompony maro, eniky ny voninahitra ao ny tany rehetra. Miverina indray ilay masina ito zany. Masina 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 Jehovah tompony maro, eniky ny voninahitra ao ny tany rehetra. Fankalazana an'Andriamanitra. Inona ataon'ireto zava-manan'aina efatra reto zany eo anatrehan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Dia ny zavatra hitantsika dia zao. Mifamaly zany ny olona 420 sy ny zava-manan'aina efatra. Rehefa miteny zany ny zava-manan'aina efatra manao hoe masina 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 ny Tompon'Andriamanitra, ny hery rehetra, eniky ny voninahitra ao ny tany aman-danitra, dia mamaly koa ny olona 420. Inona ny zavatra ataon'ny olona 420? Vakintsika ny 7 sy ny 10 Apokalypsy. Apokalypsy toko faefatra ny 7 sy ny 10. Apokalypsy toko faefatra ny 7 sy ny 10. Dia zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Apokalypsy toko faefatra ny 7 sy ny 10. Ary raha ny zava-manan'aina anome voninahitra sy haja ary fisaorana ho an'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana, satria ny zava-manan'aina efatra miteny manao hoe masina 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 ny Tompon'Andriamanitra tsy toa ilay taloha sy ankehitriny ny ary no avy. Zany hoe rehefa vita zany zay fanateran'ny fankasitrahana sy fisaorana an'Andriamanitra zay sy fanandratana an'Andriamanitra zay, dia ozy izy ary raha ny zava-manan'aina manome voninahitra sy haja ary fisaorana ho an'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana, dia izay velona mandrakizay dia iankohaka eo alohan'izay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ny olona 420 ka hivavaka amin'izay velona mandrakizay dia nanipy ny satro-boninahiny eo alohan'ny seza fiandrianany ka hanao hoe ianao tomponay sy Andriamanitray no mendrika andray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery, fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary no ny sitraponao no nanisy sy nahary azy. Zany hoe vita zany ny fanandratana ataon'le zava-manan'aina efatra zany amin'ny ikan'izy ireo hoe masina masina masina. Ilay Tompon'Andriamanitra tsy toa ilay ankehitriny, ilay taloha ankehitriny ary no avy. Dia inona nataon'ny olona 420? Niankohaka ilay olona 420. Niankohaka teo anatrehan'Andriamanitra dia nalainy ny satro-boninahitra dia natsipony eo alohan'ny seza fiandrianana, nateriny eo. Fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ange zany, fiankohofana ange zany. Dia ny zavatra ataon'izy reto zany ilay liturgia na ilay fanompo-pivavahana zany izay ataon'ilay olona 420 sy ilay zava-manan'aina efatra, dia maneho an'ilay hoe ny zava-boarin'Andriamanitra dia manome voninahitra an'Andriamanitra sy mankalaza an'Andriamanitra ary misaotra an'Andriamanitra sy mitsaoka azy. Inona ny anton'izay zavatra izay? Ny antony dia tsotra ihany. Inona ny fankalazana nataony eo amin'ilay 9:10? Ny antony dia tsotra ihany. Amin'ilay 9:10 dia izao no teneniny eo. 9:11 azafady, izao no teneny amin'ny 9:11. Rehefa niankohaka zany ilay olona 420 ka nanipy ny satro-boninahiny eo amin'ny tongony seza fiandrianan'Andriamanitra, dia ozy izy ianao no tomponay sy Andriamanitray no mendrika andray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery. Ianao no mendrika andray n'izany voninahitra zany sy ny haja ary ny hery. Fa maninona? Fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary no ny sitraponao no nanisy sy nahary azy. Zany hoe izay zany ny antony mahatonga azy reto niankohaka teo an'Andriamanitra. Satria manao hoe ianao no nahary ny zavatra rehetra ary no ny sitraponao no nanisy sy nahary azy. Zany hoe ny zava-boarin'Andriamanitra zany dia zao tokony miankohaka eo anatrehan'Andriamanitra, manome voninahitra sy mankalaza azy ary misaotra azy. Satria izy no nahary antsika ary no ny sitrapony no nanisy antsika sy nahatonga antsika nahary antsika zany no ny sitrapon'Andriamanitra. Dia izay mahatonga hoe
maninona moa tsika zany no manome voninahitra an'Andriamanitra? Satria Andriamanitra no nahary atsika. Maninona tsika no mivavaka amin'Andriamanitra sy miankohoka amin'Andriamanitra? Satria noho ny sitrapony nampisy atsika. Dia izay no hanomezantsika voninahitra azy sy hankalazantsika azy sy hankohofantsika eo anatrehany. Izay no mahatonga hoe ho an'ny olona zany izay mivavaka amin'ny hazo, ho an'ny olona izay mivavaka amin'ny sarivongana, ho amin'ny olona izay mivavaka amin'ny sampy, dia mivavaka amin'izay natao tanana izy. Izany hoe zavaboary ange zany ny vavahany. Mivavaka amin'ny zavaboary izy, zavatra no arian'olombelona, ohatra hoe vato na tsangam-bato iny, zavatra no arian'olombelona ange zany tsangam-bato zany. Raha mivavaka amin'ny hazo indray izy, zavaboarin'Andriamanitra ange zany hazo zany. Fa raha tokony hanome voninahitra ny mpahary zany sika sy hankohaka eo anoloan'ny mpahary, dia lasa ny zavaboary indray ny hankohofantsika zany, fa tsy ilay mpahary atsika. Misy miankohoka amin'ny volana, amin'ny kintana, amin'ny masoandro. Ireny nefa no arian'Andriamanitra daholo. Dia izay mahatonga ny olona hoe maninona moa no mivavaka amin'Andriamanitra? Izay ny antony. Maveriko tsara izy zava-dehibe zany ny lesona androany ty. Maninona tsika no miankohoka amin'Andriamanitra? Satria izy no mendrika ho ankalazaina, izy no mendrika ny isaorana, izy no mendrika ny ankohofana. Satria izy no nahary atsika, ary no sitrapony no nampisy atsika. Dia izay no mahatonga atsika miankohaka eo anatrehany, misaotra azy, mankalaza azy, manome voninahitra azy. Satria raha tsy izy dia tsisy valerana izao zavatra rehetra izao, satria na ny rivotra iainantsika ary izy no manome azy. Ny amin'ny asan'ny fanan'Andriamanitra no ivelomantsika eto amin'ity tany ity. Dia normal be antsika raha misaotra an'Andriamanitra sy mankalaza azy sy manome voninahitra azy sy mitsaoka azy. Fa nahoana re tsika no zavaboary indray ny ankohofantsika? Na olona ny ankohofantsika sy vavahantsika sy tokiantsika? Izay ilay Andriamanitra manokatra ny saintsika. Anio raha maheno ny feontsika, aza manamafy ny fontsika. Izay no mikasika an'iny zany. Somary mihoatra kely ny lesona fa tsy maninona. Zavatra anankiray farany fotsiny tiako tenenina ihany koa. Tsy maintsy mbola mamitana an'io kely tsika amin'ny heriny, fa zavatra farany koa tiako tenenina dia izao hoe ny sary asehon'ilay le fanompo-pivavahana zany izay ataon'ilay loha olona 420 sy ilay zava-manan'aina 4 ihany koa. Dia inona ny zavatra ataon'izy ireo? Ny zavatra ataony dia izao hoe io fanompo-pivavahana io zany dia tsy mitsahatra eo anatrehan'Andriamanitra isan'andro, andro aman'alina. Dia tadidio fa inona ny zavatra nataon'ny mpisorona teto tany na ny levita ao amin'ny tempoly? Tsy mitsahatra ange ny asa izay nataon'ireo teo amin'ny tempoly isan'andro, ny fanompo-pivavahana izay nataon'ny mpisorona na ny levita teto tany, tsy mitsahatra. Andro aman'alina iny teto tany. Soloana ny fanatitra izay aterinao amin'ny tempoly, ny mofo aseho, ny fikarakarana ny fanaovan-jiro amin'ny tempoly sy ny asa rehetra izay natao teo amin'ny tempoly zany dia izao tsy mitsahatra ny andro aman'alina teo amin'ny tempoly teto tany. Dia izany anefa inona? Tandindon'ny any an-danitra izany, satria ny any an-danitra dia tsy mitsahatra ihany koa andro aman'alina. Eo amin'ilay andin'ny fahafiry izy teo no miteny an'iny, eo amin'ilay andin'ny fahavalo. Andin'ny fahavalo, varenantsika vakiana ilay toko fahefatra andin'ny fahavalo teo dia izao no teny amin'ny andin'ny fahavalo. Ary ny zava-manan'aina 4 dia samy nanana ilaitra inavy sady feno maso ny tenany rehetra manodidina ka hatra ao anatiny. Ary tsy mitsahatra andro aman'alina izy manao hoe masina, masina, masina ny tompo Andriamanitra tsy toa. Izany hoe ilay fanompo-pivavahana zany dia tsy mitsahatra andro aman'alina eo anatrehan'Andriamanitra. Dia tandindon'io zany, tandindon'ilay iny, tandindon'ilay fanompo-pivavahana izay natao teo amin'ny tempoly teto tany aloha. Izay asa ataon'ny mpisorona sy ny levita teo amin'ny tempoly tsy mitsahatra andro aman'alina. Misy foana ny fizarana ao an-tranon'Andriamanitra. Misy foana ny fanaterana fanatitra ao an-tranon'Andriamanitra. Dia mpisorona koa ny zaraina kilasy mba tsy mitsahatra ny fanaovana fanompo-pivavahana teo amin'ny tempoly teto tany. Amin'ny fanaterana fanatitra maraina, fanatitra hariva,
fanoloana ny mofo aseho, ny fikarakarana ny diloilo amin'ny fanaovan-jiro. Isan'andro zany dia eo foana io isan'andro. Fa miova ny klasin'olona zay mikarakara le izy fotsiny. Fa tsy mitsahatra ny fanaovana an'izay. Ireny nefa dia tandindon'le any an-danitra zay hitantsika io. Zay tsy mitsahatra andro manalina. Dia aoka ihany koa tsika zany vahoaka an'Andriamanitra dia zao. Araka le tenin'i Jesosy io miambena mandrakariva ka aza mitsahatra. Aza dino miambina ambavaka, maraina, toandro, hariva. Aza dino mankalaza an'Andriamanitra, manao fanompoam-bavana amin'Andriamanitra ianao, tsoaka an'Andriamanitra ianao. Tsy izany mitenin'izany fa ohatra amin'ny Baiboly resika tahaka ny Daniel izay nanao an'izany teo anatrehan'Andriamanitra. Ny telo isan'andro izy miankohoka eo anatrehan'Andriamanitra, mankalaza an'Andriamanitra, manome voninahitra an'Andriamanitra. Rariny sitsiny loatra izy raha miendriky ny ankofana, miendriky ny hoderaina, miendriky ny ivavahana. Satria no ny sitrapony no nanisy atsika sy nahary atsika. Zay ny zavatra nyteneniny teo. Verenako vakiana farany izy dia faranantsika amin'iny. Ianao no tomponay sy Andriamanitray, no mendrika andray ny voninahitra sy ny haja sy ny hery, fa ianao no nahary ny zavatra rehetra, ary no ny sitraponao no nanisy sy nahary azy. No ny sitraponao no nanisy sy nahary azy. Dia zay ny antony. Voninahitra an'Andriamanitra rery ihany, somary niotra kely ny fotoanantsika tamin'ity an'ity. Fa dia ifonantsika kely amin'ny teknisianina zany aloha fa efa lava loatra fampianarana amin'ny teny ity zay fa dia izay indray ny vita zany aloha fa dia isaorana ny tompo. Fa na ny tompo hiasa amintsika rehetra. Dia amin'ny manaraka indray tsika mifanao fotoana zany. Iavy hivavaka tsika ray. Jehovah Andriamanitra raha io, mankalaza anao zay midery anao ary manome voninahitra anao. Misaotra raha io. Fa noho ny fahasoavanao no nahafahanay niara-nianatra sy nandinika ny teninao tamin'ity an'ity. Misaotra ihany koa raha rehefa namarana an'izany toko faefatra zany izay ny amin'ny seza fiandrianana. Ary amin'ny lesona manaraka dia efa hiditra amin'ny zava-dehibe ihany koa. Ny amin'ilay boky kely izay teo an-tanan'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana. Voninahitra ho anao raha io, ny dera ho anao, ny haja ho anao ny halleluja, halleluja. Voninahitra ny eo an'ilay narin'ny lanitra sy ny tany sy rehetra ho aminy. Ho an'ilay taloha sy ankehitriny ary no avy. Halleluja, halleluja. Ny fiadananao sy ny fahasoavanao kosa raha eo aokany eo aminay zanakao. Ianao raha mendrika ankofana, ianao ny mendrika ho deraina, mendrika ho memboninahitra. Satria no misitraponao ny nahary anay. Dia raina mandrakizay ny anaranao ray. Voninahitra ho anao Kristy io. Mana masina anay reny amin'ny telinao, ny telinao ny fahamarinana. Amin'ny anaran'i Jesosy nandratanay izao vavaka izao ray. Eto anatrehanao, alleluja. Saotra Jehovah tompony maro. Amen. Metsika voninahitra ny tompo, soratsika ny tompo indray izay lesona izay. Somary niotra kely ny fotoana, fa zava-dehibe loatra ny resantsika tamin'ny teny ity ka dia amin'ny manaraka indray zany. Bye bye daholo. She